mitindray aho tandrina ranjaka vola manaky itenenan'Andriamanitra amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary anangalantsika EZKM lohevitra lehibe vaovao hoe manambara famonjena ny tenin'Andriamanitra. Iainga ao n'ilay fototry ny famonjena ilay nahatanteraka ny famonjena sia izay mitantarany amin'ny Jesoa. Io filazantsara araka ny Matthieu 9 mitantara izay nataon'i Jesoa. Io no miangatsika. Tonga tao Capernaum, ano ny alarana nahazatra ny sokona protestant. Capernaum. Tonga tao Capernaum Jesoa dia nisy miaramila Romana kapiteny nanambara taminy amin'ny mpitarainana hoe tompoko Monseigneur marary manantena fatratra mijaly mafy ny mpanompoka ao an-trano. Fakio tsara ny ndrioka toko 7 rehefa mipetraka ao an-trano anao amantaranao momba ny kapiteny io Romana izy io nefa voalaza ny ndrioka toko 7 fa tia ny firenetsika hoe mijiosy tamin'i Jesoa ka mety indrindra ny anaovanao zany asa fanasoavana sy fanasitranana zany ho an'izany mpanompony zany hoe le jiosy nakeo amin'i Jesoa. Momba ty kapiteny ty miaramila mafiao izy le zanako ato zaza Romana koa amin'izany zany hoe mimpanjanaka ny jiosy nefa manaiky aletry tena hiantsony Jesoa hoe Seigneur tompo ary mitaraina fa tsy mitratrepatreva tahaka ny fanaondry zareo. Mainka koa maneo zany alehibe ny fodia ny mpanompony zany tsy hoe ny zanany lany marary tsy hoe olona miraikirady amin'ny miaramila zany no marary fa izy mpanompony. Raha ndeha tao somary voatosika lavidavitra kokoa amin'ny mahamiaramila fa mba nandalo an'izany tena tamin'ny fotoanaminy mbola vatany tsy tahaka le vatantsika taloha taria ananana taria le teny tamin'ilay contre amiral ilay andro zay hoe soafo mon contre amiral sady manao salia no mitrerona ny lehibe amarary mafy mitaraina midridridridry mijaly ao an-trano le mpanompony le kapiteny mba lanjalanjao ty zany toezavatra mitrano zany fa tena misy zavatra ngeza be mitsy ao ampony ty kapiteny ty. Izy amamiaramila ambony azy mba manana lehibe ihany ao ambony fa misy olona koa mba ny fifehezaka ambony zany izy amin'ny afo manaiky hitanao hitaraina ho an'ny mpanompony. Raha ao an-trano zao zany zay tsy manana mpanampy zany ao an-trano zay fanampy eo zay mahavita mikosoko an-trano mikosoko an-trano zay mahavita mahandro vary zay mahafaka mamofy ovy mamofy ovy samy manao mifanampy. Fa raha ianareo zao any an-trano any misy mpanampy any narazy
ianareo manana médecin de famille tsy entinareo akany mpananky io ahitsy am'le dispensaire tsefakitsy nareo so mandany voly ividianana fanafody lafo a fa raha isika makany médecin de famille spécialiste fa ny mpanampy marary etsy amin'ny dispensaire mahazo an'le fanafoizana zay fa tsy tiako averina aminareo fa mampalahelo ry mahazo azy ry izy tefa amin'ny ao ry paracetamol ry izy ao sinisisa reny mifanome ao monina netinao entinao a efa lisitra mipetraky P fanome fa ny anty kapiteny ty mety ny tamin'ity mpanasitrana efa malaza era ny faritra zay alehandreky ty hoe hoany amin'ny Jesoa fitiavana zany fanetreteny zany de rehefa nandreny teny jiosy namany Jesoa hoe mendrika nanaovany zany mihitsy izy io fa tena manasoa atsika ary nanao synagoga ho atsika de nanaraka Jesoa hoy ny tokatoko fa fito rehefa maky azy nareo avy de nanaraka azy Jesoa nanaraka ny olona voahiraka avy tany zany hoe marary ny zanako ny kapiteny de tonga tao akaiky tokotanin'ny kapiteny tao nisy olona ndray nirahan'ny kapiteny teny tamin'i Jesoa hoe tompoko mon maître avy amin'ny teny faharoa maître tsy mendrika ny anino teny fanaotsika amin'iny zany fanaotsika rehefa andray fanasako engany tsy ho rituel fotsiny anaovantsika ny tombo tsy mendrika ny rezadiranatrano fa rituel fotsiny fa nanty kapiteny ty tena fanetretena nitsiny hoe zany romanina tsy mendrika nidiranao tombany tafitrano koa fa nitenena fotsiny andro ny sitrana ny mpamota tsy fombafomba eo a tsy fahalalam-pomba io nitenena ny kapiteny io fa tena zany mihitsy ny tompony hoe tsy mendrika ho sahirana raha-piatrananao ao an-trano koa hitany romanina rehetra namako hitany jiosy rehetra namanao ianao nisy zava-manahirana eo fa mitenena fotsiny any tolagaga Jesoa mandre am'zany fiteny ty kapiteny ty zany hoe lazaiko aminareo marina de marina oito fa tsy mbola nahita finoana tahaka zany na tamin'ny taranaka Israely azy le Israelita enany rahanany Jesoa mihitsy antona ny rahanany tompo atongavany olona izy mihitsy tsy mbola nahita finoana tahaka zany na de tamin'ny taranaka Israely ao Jesoa ina moa ty finoana nanany ty kapiteny ty ao nanendrika ny sehory miterena fotsiny any tsy hoe mitena mihitsy anao raisy mihitsy ny lohany le marary tahany angatanareo ndraindray ananao mihitsy fa tongana ty mity vametra tanana mihitsy any fa rehetratsy zany any tsy minao taranaka Tomasy Thomasien tsy mino ny anty kapiteny ty mitenena fotsiny any la era ny teniny Jesoa le teny aonaoka ny vavany Jesoa di mahasitra ary zany no hevitsika amity fiaborafy hoe manambara famonjena ny ten'Andriamanitra toera ny ten'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika kristiana tsara ny nametrahantsika Ezekema ny ao anatin'ity perikipaty ny Timoty faharotoko fahatelo manomboka ny andro efatra ambin'ny folo mba hanararotana ilazana amin'ny zanaky ny Ezekema indrindra ireo sceptique zay raisonneur olona manatsaina rehetrarehetra io ny hevitra fa ity ten'Andriamanitra ty soratra masina ty ange
zavatra miforoporomy olona tany fotsiny io nangongonina tany fotsiny io dia natao baiboly dia io no ozy izy rosianina nandraisana betsaka tamin'ny fampianarana raha manambonahitra rehetra eto Madagasikara indrindra ireo izay nandalo tany amin'ny sambo tany ka nanao école de guerre dia tsy maintsy nazo fanabeazana tany Rosia tany ka nahazo fampianarana tsy mety afaka any an-tsainy mandraka ankehitriny la Bible et l'opium du peuple zany no anabeazana an-taranantsika ka mahatonga azy hosahy anao kilalao an'ity baiboly ty fotsiny anao fombafomba rehefa misy afatra atao dia mba mody raisina ny baiboly mba ilazana fa mivavaka izy nefa tsy zany akory fa ny tenin'Andriamanitra iny tsy mety faharoa toko fahatelo ary andeha ny any Petera no lazay Petera voalohany toko voalohany peritupa efa io fa andeha ny any Petera nondeha horaisika andiny fasy 20 raiky amin'ny roapolo Petera faharoa toko voalohany andiny fasy 20 fa manana ny teny faminaniana natao mafiorina kokoa isika ka tsara le ataonareo raha mitanina izany ianareo fa toy ny jiro mamirapiratra ao amin'ny toerana maizina zany mandrapahazava ny andro ka miposaka okonareo nikitana fitarikandro fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy ity soratra masina ampelantanantsika ity anaka isany c'est pas de l'opium tsy rongony ity fa avy tamin'Andriamanitra nomeny tamin'ny alalan'ny fanahy masina tsy nomandry avy tamin'ny fanahy masina une inspiration du Saint-Esprit tsy ny inspiration na rongony atao amin'ny sasany hoe rehefa morikira o dia mila mandrongony kely fa fanan'Andriamanitra nampiteny andreo mpanompon'Andriamanitra eo ampitaina amintsika lay hevitra lay sitrapo lay tian'Andriamanitra ilazay antsika vahoaka iny tenin'Andriamanitra iny io nandrasan'ilay kapiteny hoe mitenena fotsiny ihany eo sitrana ny mpanompo dia hoana hoe Jesosy rehefa aveo mantsy le kapiteny tongavanao araka izay inonao ary zany mavesatra be ho atsika eo no io salasala lava iny dia tongavanao araka izay isalasalanao zanao tena kely mihitsy ny fonoko dia sitrapon'Andriamanitra zany a kely mihitsy ny fononao ka dia zay zany nomenanao tongavanao araka izay inonao azany mahatonga anay mandresy lahatra anareo verina ny Jeremia toko telopolo sy fa anko matanjaka be ny ainareo tsenjeny ao antsoy aho be hovaliko anao ampafantarako sampapana mbola tsy fantatrao ino ainareo tsenjeny fa vaikio tsara io perikopatsika androany andeha vorokatra amin'ny fasily aza dia mampahataonao mampaninina anao ny amin'ny Babilonianina hoe ny dianina mpanjanaka zanak'Israely tamin'ny fotoanandro amin'izany fa za mihitsy izy eo no nampandingana ny olona tao Israely no ny fahotany tamiko
felako nandrikana anareo ny babilonianina fa izao hahasitrana azy aho havelako ny helony ho tsofoko ny fahotana Israely ka hitondra fiadanam-be ho azy aveloko ilay fatairany zanako izay nanatonany ahy tamin'ny alahady dada tena tsy maintsy lazaiko anao ty fa ahoana moa tena fanaovana ty perikipy ty ahoana maninona ao naperikipy atsika amin'ity taony ty ny tany hoany amin'ny volana septambra tany no napetraka tamin'ny taondasa fa isaky ny mamaky an'iny ianao ohatra hoe nanatrika ny andro andry le olona nanao le perikipy indrindra fa le mpaminany teny ao amin'ny perikipy navelako naringany babiloniany ianareo izao no ny fahotany Israely tamiko fa avelako ny elony zao ho kosehiko ny fatisoako fampanantenana ny malagasy zany raha mitsika miteny zao perikipy io dia milaza andray ianao hoe kely filoko pastera dia tongava aminao araka izay inonao fa manaiky ny tompo amela mieloko ao ahasitrana anao ka ampiboiboiky aloha raha mpiadanam-beo anao raha mety ianao ataovy mazava nresaka tsy miankina amina iza olony zany tsy miankina am'izay babiloniana mpanjanaka any zany tsy miankina am'izay mpanjaka ny Israely amin'ny fotoana io zany avaizaka fa manambara famonjen'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra avy any amin'ny tompo zany fiadanam-be hiboiboika ho an'izay nino azy zany ka voleomponao ny finoana hatanjao aminao ny finonaon'Andriamanitra fa ampiboiboika fiadanam-be ho anao Jehova sanatana azy vino zany amen zany natao rehefa marina ny zavatra ka amen baiboly zany fa tsy hoe hianarena mpianatra pastera zany tsy hoe pastera Patrick le atsenana tsy hoe pastera Patrick nampianatra azy zany aza misalasala ianao hoe ho ain'Andriamanitra tanterahana ho anay zany tongava aminao araka izay nonao fa mitenena fotsiny any ho sitrana falo miteny taminao ny tompo zany dia tanteraka aminao miteny amen